Anareo izay olona vao antso, malala amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an' Jesosy Kristy. Ampitomboana ho anareo any famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Iarahantsika mamaky ny Salama 67, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo, ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaoran'i Jehovah ry fanaiko, ary izay rehetra tanatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanaiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrampo sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahoriana. Efa nampahafantatra amin'ny sesiny lalaka lehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mahamindra fo sy miandra Jehovah, maharo-po sady be famindrampo. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, sy mitsahatra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zahay. Satria tianay loatra ianao, ary izany fitiavanao izany dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Misaotra Tompo noho ny tombon'androm-pahavelomana omenao anay, ahafahanay mivelona, ahafahanay manompo anao, ahafahanay manome voninahitra anao amin'ny maha-Andriamanitra nahary anay anao. Misaotra satria izahay tsara avy ireto dia tsy diso ny tsara tamin'ny fitahiana sy ny fahasoavana izay omenao ny voary manontolo. Ary izahay olombelona izay marinao hitovy endrika aminao dia manana anjara manokana amin'izany fahasoavana. Ary izany indrindra Tompo no asahinay manome voninahitra anao eto amin'izao tempolinao masina izao. Ary misaotra anao zahay noho ny anekenao iona aminay eto amin'ity toerana ity, noho ny anekenao ny aino ny vavaka sy ny ataka izay ataonay eto anatrehanao. Matoky izay Tompo fa eto anivonay ianao ary tapanay tokoa fa miasa aminay isan'andro ny sainanao masina.
Ary ankehitriny izay dia mbola manantena fanatrehanao araka ny teninao. Tompo, tanteraho eto amin'ny fanatrehanao amin'ny vola. Mangetahetanao Tompo izahay vahoakanao. Koa raiso ny vavakay, raiso ny fiderana izay atolotray ho anao. Aoka Tompo, ny feonao irery ihany ary dorena eto, ampangino izay rehetra tsy avy aminao. Ny teninao izay orena eto, hitondra hery, hitondra aina vaovao, hitondra fanavaozana ho anay indray. Dia mino izay Tompo fa tsy verimaina fahatongavanay mamonjy izao Fanompoam-pivavahana izao. Fa mino izay fa ianao mihitsy no androtsaka ny fahasoavanao sy ny fitahianao ho amin'ny vahoakanao izay tady sy mangeta eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay no angatahana izany vavaka izany. Petraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga eo amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ka ny raha fahenam-ny fidipolo amby zato no ataontsika dia hitsangana ny vavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra. Baibolitsika Samuela voalohany toko 10. Samuela voalohany toko 10. Raisina eo amin'ny 7 ka janona eo amin'ny 7. Samuela voalohany toko 10. Raisina amin'ny 7 ary ajanona eo amin'ny 7. Matio toko 12. Matio toko 12. Raisina eo amin'ny 12 ary ajanona hatramin'ny 70. Korintianina faharoa toko 7. Korintianina faharoa toko 7.
raisiny eo amin'ny 1 ary ajanona hatramin'ny 9. Korintianina 2:7 ka hatramin'ny 9. Melohan'izany dia hivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra izay ny misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao, ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Misaotra anao izay raha mbola tonga amin'izao fotoana izao, izay andrenesana indray ny teninao. Ny teninao no fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao no aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Ary fantatray koa Tompo, fa ny teninao irery ihany no sabatra hoentinay mandresy ny asan'ny Satana sy ny faharatsiana rehetra. Koa raha ambara aminay Tompo ny teninao, dia mangataka ny fanahy masina izay, ny tsy hivilivilian'ny foa mampananay, ny sainay, fa hifatoanay tsara andre ny teninao. Ampanginy Tompo, izay rehetra ty anatinay tsy ahafahanay mandray ny teninao amin'ity maraina ity. Ary dia mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao izay. Ary mba hitondra fahariana vaovao aty anatinay indray ny fandrenesanay ny teninao, tsy amin'ny fahazarana Tompo, fa mba olom-baovao tokoa izay. Ary mba olona afaka mandany fanao ratsy rehetra izay. Ary ho epistily velona azo vakiana ny fiainanay tsirairay avy. Dia miankina aminao izay Tompo. Eny Tompo, indreo ny mpanomponao izay nomenao ny anjaranao indray amin'ity androany ity, ny hamaky ny soratrao masina, ny tondra ny afatrao, dia ny fananao masina nay Tompo, no angatahanay mbola menao n'izy ireo tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay Tomponay, no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra ry Andriamanitra rainay io. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha vao nihodina niala tamin'ny Samoela izy, dia nomen'Andriamanitra fo vaovao, ary tonga avokoa andro izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Ary rehefa tonga tany Gibea, izy indro ny mpaminany maro iray dia nifanena taminy. Dia nilatsaka tamin'ny Saolo ny fanahin'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Ary no nihitany izay rehetra nahalala azy hatramin'ny taloha, fa indro maminany eo amin'ny mpaminany izy, dia nifampilaza ny olona ka nanao hoe, inona izao tonga amin'ny zanak'isy izao? Saolo koa va mba isan'ny mpaminany? Ary ny anankiray teo namaly hoe, fa iza moa no rain'ny Reny? Ary izany no nisehoan'ny fitenenana hoe, Saolo koa va mba isan'ny mpaminany? Ary rehefa nitsahatra naminany Saoly, dia nakeo amin'ny fitoerana avo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia nentiny tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izy izay demonia, sady jamba ny moana, dia nisitrany, ka dia niteny sy nahita ny moana. Dia talanjana mivoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanak'i Davida? Fa noho nireny fariseo izany, dia hoy izy, tsy misy amohan'ilay demonia afa-tsy ny Beelzeboba, lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny, dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miadan-trano, ary tsy haharitra ny tanana rehetra na ny ao an-trano. Izay miadan-trano, ary Satana namoaka ny Satana, dia miadan-trano izy. Ka ahoana no aharetan'ny fanjakana? Ary Beelzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahany zanakareo azy. Ary noho izany dia izy ihany no ompitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa
Fataon'ny olona ahoana ny fidira Kristy izay entinay ianareo tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa avy amin'ny fanahin'Andriamanitra velona sy teo amin'ny izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo ary manana izany ny fantokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay sy ny alalan'i Kristy kanefa tsy miambo anona fahalelovana avy aminay ihevitra na amin'inona na amin'inona izahay fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa mampalahelo anay izay efa napaleo anay koa ho mpamompona amin'ny izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Andeha hitsangasika anao ny faharoa amby 700. Riavana malala rehetra amin'ny tompo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy. Amen. Vavaksika. Ny teninao dia asan'ny fanahinao koa miasa mahery amin'ny alalan'ny fanahinao amin'izay miteny ary tendreo koa ny fony izay miaino ho tonga olom-baovao. Mitenena Jehova fa miaino izay mpanomponao. Amen. Matotiko 20 no akatsika ny fampianarana fifampaherezana amin'izao maraina vaovao izao ary anatin'ny fetinareo Reny isany hotahin'Andriamanitra ianareo ary anana anjara amin'izany tenin'Andriamanitra zany ianareo sy ny fianakavianareo. Matotiko 20 ka ny andininy 70 iarahantsika mamaky indray zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay tsy momba dia manohitra ary zay tsy miara mamory amiko dia manahaka. Zay tsy momba dia manohitra ary zay tsy miara mamory amiko dia manahaka. Ry avaka malala, misy tononkira ny avantsika katolika zay hoe miara-miasa amin'ny Jesosy zahay. Naharitra zay tononkira zay. Tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa sika. Fa ndraiky io tsika tokony andiny tena. Hoe tena miara-miasa amin'Andriamanitra tokoa ve sika? Na raha atao batambatana kokoa dia hoe miara-miasa amin'izy tsika. Ny tantara hitantsika eto amin'ny Matotiko 20 dia tantaran'i Jesosy namoaka demonia ka nanafaka lehilahy mona sy marenina
demoniaka anankiray izay mona sy marenina tamin'izany fatorana nahazo azy zany. Ny adevitra eto tsy ny amin'ny fanafahana ny demoniaka mona sy marenina, fa rehefa vita zany asa mahagaga nataon'ny tompo zany a, dia nisy ny nanaika avy hatrany ka nyteny hoe tsy lay ity ve, na hoe tsy ity olony ity ve lay zanaky Davida. Amesaka hoe zanaky Davida zany de hoe manaiky fa Mesia, hoe marina tokoa fa Mesia ity, tsy ity ve zany no Mesia, satria nisy asa mahagaga zay no tanterahana teo amin'ny Israely. Fa ny fariseo kosa zay nankahala na nialona an Jesosy mandrakariva dia nanao blasfemia, tenena ratsy an'Andriamanitra, fanahy masina hoe tsy afakory fa ny lohan'ny demonia ihany, Belzebouba lohan'ny demonia ihany no amoahany ny demonia. Resaka hoe Belzebouba zany a dia ny dikany arabakteny amin'ny teny grika dia ny hoe andriamanitra ny lalomanga, andriamanitra ny lalitra, andriamanitra maloto zany, zany no dikany arabakteny. Fa ny fanambarany Jesosy no tena mahaliana antsika. Inona ny fanambarana nataon'i Jesosy tao aoriana zany? Nambarany Jesosy fa tsy afa-miaraka mihitsy ireo, ary tsy hiaraka mihitsy na oviana ny asan'ny fanahan'Andriamanitra zay mandroaka ny demonia sy ny asan'ny demonia zay manimba ny olona, tsy miaraka na oviana ireo. Ary zany no natonga azy ny teny hoe raha Belzebouba no amoahako ny demonia, iza kosa no amoahany zanakareo azy. Dikan'izany tenin' Jesosy zany a, dikan'izany de hoe zavatra mifanohitra tanteraka zany, tsy azo afangaro zany ary tsy tokony hiteniteny foana manoloana zany. Ka mazava ny tiany tompo lazaina rehefa miteny an'ity andininy fahatelopolo ity izy hoe na miaraka aminy sika, na momba azy ianao, na manohitra azy, fa tsy misy hoe neutre akory, misy neutralité amin'ny fivavahana, na de hoe misy an'ireny antsoina hoe neutralité positive, misy an'izany any amondra indray ny sasany, asa neutre fa zay zavatra pozitiva ihany ane mahatonga anay, tsy zany loatra. Fa tena mazava ny fampianaran'i Jesosy, na miaraka aminy ianao dia manangona, na manda azy ianao dia manaparitaka na manahaka. Satria miara-miasa amin'i Jesosy ny fanahy masina, ka izay miaraka aminy a dia manangon'olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana moa no alalana fa miaraka amintsika? Ahoana ny alalana fa tena miaraka amintsika? Io teny hoe miaraka io ao amin'ny baiboly fototra teny kely monja, teny hoe meta, zany ny dikan'izy io, teny grika, meta. Fa ny grammarien, zany hoe ireo ilay mpanao gramera grika dia milaza hoe mety ho avy amin'ny teny hoe mestos io teny io, ary ny dikany teny hoe mestos dia plein, feno ny dikany. Ka tsy afaka ny anao ny asan'Andriamanitra, tsy afaka ny itoro ny filazantsara ny olona raha tsy feno an' Jesosy Kristy. Ahoana ny fomba ahatonga ny olona ho feno an' Jesosy Kristy? Dia mazava ny lazan'ny soratra masina azy fa feno ny fanahy masina izy a, na ny vokatry ny fahamarinana avy amin'ny fanahy masina. Oka tsy ho mamy divay nareo fa oka ho feno ny fanahy, hoy ny soratra masina anankiray eo amin'ny Efesianina 5 ihany. Dia ny fahafenona ny fanahan'Andriamanitra no mahatonga ny olona anangona ny olona zay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hitantsika tokoa fa ao amin'ny testamenta taloha rehefa mamaky ilay pericube anankiray vao nyvakina teo tsika dia Samuel voalohany 20 dia rehefa nilatsahany ny fanahy masina i Saoly zay tsy mba anisan'ny zanaky ny mpaminany na mpaminany, tsy mba fianakavian'ny mpaminany, saingy rehefa nilatsahany fanahy masina izy dia naminany. Dikany teny hoe maminany dia laza tenin'Andriamanitra, nanambara ny sitrapon'Andriamanitra, naneo zay tena tao am-pon'Andriamanitra, ka nahatonga ny olona ho voatarika hieritreritra hoe angamba anisan'ny mpaminany koa moa Saoly.
mahasiton'olona zany ny olona zay manana ny fanahy masina ao aminy a satria milaza ny tenin'andriamanitra izy a tsy afaka ny tsy ilaza ny sitrapon'andriamanitra zay rehetra manana ny fanahan'andriamanitra ary zay no lazainy hoe zay momba dia manangona ary zay manohitra kosa dia manaparitaka na hoe manahaka ka ny teny hoe manangona zay tenenin' Jesoa amin'izy io dia ny teny hoe sinagoge fa enontsika maty zany teny zany dia tsy mampaninona ny laza azy ny sinagoge avy amin'io teny hoe sinagoga dia hoe manangona assemblé koa ny dikany hoe fivrimbe zany ny dikany ary avy amin'io teny hoe sinagoge io nandikana ny teny hoe sinagoga na hoe fiangonana ho andry zareo jiosy eo koa amin'ny sinagoga ihany koa ny famoahana didim-pitsarana ao famoahana ny didim-pitsarana ara-pivavahana takany hoe aty am-piangonana ny fanaovana fanapahan-kevitra mikasika ny fiangonana fa tsy any ivelan'ny fiangonana no mibitsibitsika mikasika amin'ny fiangonana tsy any ivelan'ny fiangonana no miresaka fiangonana dia avy eo entina aty am-piangonana ny fanapahan-kevitra fa aty am-piangonana ny fanapahan-kevitra makany ivelan'ny fiangonana ampiarina eo amin'ny fiainana ka ny sinagoge dia milaza hoe tena mamorona fiangonana ny olona zay manana ny fanahy masina ary hitantsika izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa fa rehefa nilatsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina dia inona ny zavatra nitranga nitory ny filazantsara reo ary inona ny zavatra nitranga taoriana ny fitoriana filazantsara na ninona ny fiangonana joro ny fiangonana joro ny fiangonana zao fiangonana misy atsika zao tsika afaka manao an'izao dia asan'ny fanahy masina zany ka ny fanahy masina dia manangona ary mahatonga ny olona ho fiangonana izany asan'ny fanahy masina zany mampijoro ny fiangonana ka inona moa no hijoron'ny fiangonana hijoron'ny fiangonana nge tsy tatara ny fijoron'ny fiangonana fa asan'ny fanahy masina zany ary inona ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona tsy hoe fisehoany ety ivelany fotsiny azo amboarina zany afaka miakanjo ianao miakanjo tsara tare androany dia rapitso afaka manao akanjo rovitra dia azo amboarina zany ny ety ivelany fa izany dia ny finoana zay vatolampin'ny fiangonana hijoron'ny fiangonana ny finoana ny Jesosy Kristy zany no mampiorina ny fiangonana arak'ilay lazainy Jesosy ao amin'ny Matio toko 2:20 andininy 2:20 hoe eto amboniny ty vatolampy ty ozy izy no ahoriko ny fiangonako eto amboniny ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako ka asan'ny fanahy masina zany a ary ny olona manana ny Jesosy Kristy ny olona feno an' Jesosy Kristy ny olona momba an' Jesosy Kristy miaraka aminy teny hoe avec moa ny meta io dia miaraka amin'ny Jesosy Kristy mialo manaraka zay alehan'i Jesosy Kristy zany koa mety dikan'le hoe meta hoe manaraka aoriana ka ny olona manaraka aoriana an' Jesosy Kristy dia olona zay manangona hatrany hatrany inona moa zany hoe olona manangona olona miaraka amin'ny Jesosy Kristy zany a dia olona manana ny fanahy masina ozytsika teo a ary ny fanahy masina dia mahatonga atsika ho feno ny vokatry ny fahamarinana Filipianina 1:10 tsary a manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika ary io ilay lazain'ny perikupantsika eo amin'ny Samuela 1:10 andininy 7 manao hoe raha vao niodina ny ala tamin'ny Samuel izy a dia nomen'Andriamanitra fo vaovao manana fo vaovao ny olona zay manana ny fanahy masina ka manjary a manana fiainana vaovao hita eo amin'izay lazainy vavy zany hita eo amin'ny fijoro zany hita eo amin'izay atao amin'ny fianakaviany zany atao any amin'ny asa zany fa tsy hoe olona manana fo vaovao kanefa mpanao risoriso gaigilana gaigivavy any anatin'ny asa misy ianao mpanao corruption sanatriny vava fa zany olona manana fiainana vaovao zany a dia mifanaraka amin'ny Jesosy Kristy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy eo amin'ny soratra ihany fa ny soratra mahafaty hoy ilay perikupantsika teo amin'ny Korintiana 1:7 ny soratra mahafaty fa ny fanahy ozy izy ny maninona fanahy ny mahavelona tsy ilay didy zay mipetraka ao amin'ny lalàn'ny Mosesy tsy zany no arahana raha-baky teny ka avonjy ny olona fa ny fanahan'Andriamanitra zay mitarika ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra no mahavonjy azy ka mahatonga fiainana vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona ka zay ataony a dia manjary manangona olona makao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny ataony rehetra fa tsy manahaka akory tsy mifanohitra amin'izay fa inona kosa ny antsoina hoe manohitra ny manohitra dia hoe tsy manaiky ny asan'ny fanahy masina dia ny fanahan'Andriamanitra masava ny lazain'ny fariseo teto tsy marina zany fa matoy izy mahavoaka ny demonia dia lohan'ny demonia namoahany ny devoly izany hoe nolavina ny asan'Andriamanitra teny iray izay antikany ny baiboly grika izy io dia ny teny hoe kata ka ny teny hoe kata dia milaza hoe any ivelan'ny
Zany hoe manao zavatra ivelany ny olona manohitra an'Andriamanitra dia manao zavatra ivelany sitrapon'Andriamanitra. Miteny zavatra ivelany sitrapon'Andriamanitra, miteny zavatra ivelany filazantsara. Zay natokany Paoly apôstôly ilaza hoe raha misy mirehireo izy aoka izy tsy irehire amin'ny nofo fa irehire amin'Andriamanitra. Aoka Jehova no reharehany. Izany no atao hoe manana an Jesosy Kristy. Ka manohitra an'Andriamanitra ny olona zay manao zavatra ivelany sitrapon'Andriamanitra. Indray mivantana be io aty amin'ny fiangonana. Fa ela ihany izay niainako tamin'ny fiangonana zay rehefa malala. Ny zavatra mampalahelo amin'ny fiangonana dia zavatra tahaka izao foana. Ary mampalahelo ny zavatra ity lazaiko ity. Ary mampalahelo ana nandritra ny 30 taona, efa 30 taona zany alako ny fiainam-piangonana dia izao foana. Misy mpanompon'Andriamanitra tsy ny mpitandrina ihany. Misy mpanompon'Andriamanitra izay milovo fatratra manangona ny olona ao ambalan'i Kristy, mamono tena mihitsy, mahafoy ny havana, mahafoy ny fananany rehetra mba hitomana ny olona ao amin'i Kristy. Fa misy olona izay tsy mivaky loha akory fa dia misoroka alapelon'ireny olona ireny hivoaka ny vala amin'ny fomba rehetra, amin'ny fomba lazaina, amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, dia toy ny mandronjona ny olona hoe mivoahany vala. Tsy mila anao zay, tsy mila anareo, zay ihany no ato. Zany foana ny hitany amin'ny fiangonana. Okotsika tsy dia anamary tena fa samy eritreritra tsara fotsiny hoe tahaka izany tokoa ny fiainam-piangonana sao lahy. Mba tahaka izany koa no mety ho fiainantsika eo amin'ny fitoriana filazantsara. Hoe sasany lofo fatratra, sasany inge ny fitoriana filazantsara nge tsy hoe fanangonam-bola zava aloha zany. Tsy hoe fanangonam-bola rehefa mahazo vola betsaka dia hoe voatory ny filazantsara. Fa ny filazantsara dia fanangonan'olona ao amin'ny Kristy. Fandratsahana arato tarihana ka voasarika ao avokoa ny karazany rehetra. Ary zany mahafaly eto amin'ity fiangonana misy antsika ity. Misy antsika dia tsika rehetra karazany rehetra eran'ny Madagasikara, eran'izao tontolo izao ato anatin'ity fiangonana ity daholo. Ary zany no izy. Ary tokony mbola atsoina ny karazana hafa omalitsika raha niofana teto manareo dekona sy mpiandraikitra faritra, vakipatra ny resaka ny hoe ny fitoriana filazantsara ny tsy hoe ny samy ao akory no mifanambomboatra ao fa ny fitoriana filazantsara nge dia fitaomana ny olo-kafe, ny jentilisa, ny mpanao ody-ratsy, ny mpamosavy, ny mpivarotena, ny jiolasy ny mpangalatra dia hitoriana ny filazantsara. Ary reny ny tena averina ao amin'ny Kristy satria reny ilay ondry very anankiray fa ianao 7 efa anatin'ny vala efa mipetraka ato ianao. Ka raha misy olona izay manohitra ny Kristy dia inona ny zavatra hitranga dia ozy hoe manahaka. Ny teny hoe manahaka io dia hoe manaparitaka zany ny teny tsotra ilazana azy. Ny teny grika hoe scorpijo, misy dikany mantsy ilazako ela zay teny grika zay. Ny teny hoe scorpijo avy amin'io ny teny hoe scorpion. Dia inona moa ny anarany hoe scorpion io le bibikely maingoka angamba ny filazana azy aty amintsika aty. Asa any amin'ny faritra sasany inona no ilazana azy fa maingoka ny ilazana azy moa eto voatany zany. Dia ny maingoka dia biby misy pozina ary biby mahafaty. Ka ny olona izay tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manao zavatra ivelany filazantsara, tsy mijoro amin'ny maha-kristianina azy dia manapozina ny hafa. Sady manapozina ny tenany. Sady manapozina ny hafa, manapozina ny tenany. Ary dia tsy maintsy manontany teny tsika. Fa ny olona miaraka amin'ny Kristy dia fanafody ho an'ny hafa. Manasitrana ny mona sy ny marenina. Mahatonga ny olona ho tena vavolombelon'i Jesosy Kristy ao amin'ny fiangonana. Fa izay manohitra an' Jesosy Kristy kosa dia manapozina ny tenany izy sy manapozina ny hafa. Fanontaniana zany azontsika apetraka amin'izao famarana izao ary izay ianao maranako azy. Fanafody ianao sapozina. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra nambara atao amin'ny toroteny izany dia mahatsapitsika fa tsy nahatanteraka izany. Ko andeha hifona eo anatrehan'Andriamanitra, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay mampafantatra anay ny asan'ny fanainao masina. Mankasitraka Tompo, fa raha feno ny fanainao masina tokoa izahay dia tanteraka ny sitraponao. Raha
feno ny fainanao masina tokoa zahay, ary avelana hiasa aminay izany fainanao masina izany, dia anana fiainana vaovao zahay, ary andahy ny asany ratsy, anohitra ireo faharatsiana maro isan-karazany. Eo anatrehan'izany Tompo dia menatra izahay satria mpanonta eto anatrehanao. Matetika izay raha mihevitra fa miasa ty anatinay fainanao masina, dia mahatsapy izay fa diso anatrehanao satria ny sitraka ihany no avelanay anjaka sy ho tanteraka eo amin'ny fiainanay, fa tsy ny sitrakao. Tompo, efa nanota teo anatrehanao zahay, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny eritreritray, na tamin'ny fihetsikay. Tompo, tsy ho avy antsomarina ianao fa ny mpanota ibebaka, ho amamindrafo aminay, diovy ny fonay Tompo, omeo anay ny fo madio antsakanao, satria ny fo madio sy masina no tianao hitoerana. Tompo, misaotra anao zahay noho ny rahanao Jesosy Kristy, izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana, ho fanadiovana anay, ho fisoloana ny fahotanay. Dia mizay Tompo fa mamela ny heloka rehetra ianao, ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ko ankehitr'izay Tompo dia tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao, amarino zahay ary amasino, ho tena mpanomponao tanteraka tokoa. Ho sahijoro fahavolombelonao amin'ny izay rehetra ataonay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Mizay Tompo fa amela ny heloka rehetra ianao, satria Andriamanitra mpamela heloka ianao, Andriamanitra mpamindra fo ianao. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy nentinay mangataka izany vavaka izany. Amen. Afana malala, voasoratra hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Ho ianao izay mibebaka marina tokoa, raha iso mipitsanganana amin'ny finoana ny famelan-keloka omeny Tompo ho atsika. Fa hoy ny Tompo, raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetri-tena, ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino anandanitra aho ka mamela ny elony, ary hanasitrana ny tany. Ho avela ny elokareo noho ny anarany masina, miderany Tompo. Sambatra ny olona izay. Sambatra ny olona izay.
aoka isika iaraka anaiky sy anambarany fanekemponana kristianina izay ombona fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekemponana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokona tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraka mariviro nijala ranan'apapoty Pilato nomboany tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidiny tany amin'ny fiainatsita nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra any an-danitra petraka eo v'Andriamanitra ray sy toa avy any viny tsara velona sy maty. Mino fanahy masina aho fiangonana masina amin'ny izao tontolo izao fiombona ny olona masina famelan-keloka fitsakana ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Izao dia hira ny atoko-pihira. Tonga eo amin'ny fotoana ny vavaka fangatahana isika avelan'Andriamanitra hanao izany isika ary araroto izany fangatahanao izay ten'Andriamanitra aorianany izao vavaka fangatahana izao dia tsara inandray ny atokira mahilaly anketsa moa tsy eo fa vasa fitoriana any amin'ny fiangonana hafa. Vavaka isika ry havana.
faly ny fonay Andriamanitro, mandre ny teninao zay anatranatra sy fitezana amin'ny teninao, rao zay maniasy manao zavatra ivelany sitraponao, miala amin'ny didinao ka manao ny asany devoly izay tsy afaka miaraka na oviana na oviana amin'ny asanao Andriamanitra dia ny asan'ny fananao masina, ka manjary rava ny finoanay, rava ny fanantenanay. Misaotra anao zay fa nampatsiahivinao an'izany teninao zany androany. Tompo, tianay tokoa ianao, tsy mamela anay fatirery any amin'izay mety ho adalanay na ny fahadisonay noho ny tsy fahalalana na noho ny asan'ny maizina izay manosika anay hanao zava-dratsy tsy araka ny sitraponao Andriamanitra, fa dia indro zay ondry misy mpiandry fa ianao no mpiandry anay, dia olonao zay sady ondry fiandrinao. Fa misaotra anao fa mamerin-dalana anay ianao, mamerin-doha anay ianao isak'izay tranga ny fakapanahy samihafa eo amin'ny fiainanay. Androany Tompo, renay tsara ny teninao, fa tsy miaraka mihitsy ny asan'ny maizina sy ny asan'ny fanahy, ary tsy miaraka mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra sy ny miaraka amin'ny devoly. Tsy miaraka mihitsy ireo ary tsy afaka manao asa mifanohitra amin'izany asanao zany zay rehefa ny asan'ny fanahinao. Reto zay mpanomponao maneho indray ny fanirianay, mbola hanompo anao ao anatin'ny fanarahana ny didinao sy ny fitsipikao, ao anatin'ny sitraponao. Tompo, mba ho akasitrahana eo anatrenao zay dia tario lalana amin'ny fananao masina zay hanompo marina anao amin'ny fahamarinana, ka ho marina ao am-ponay izay lazainy ny vavanay, fa tsy hafa no lazainy ny vava fa hafa no ao am-po. Tsy ilay olona zay manaiky an'Andriamanitra amin'ny vavany, amin'ny teniny, fa mandahan'Andriamanitra amin'ny asany. Tompo, ampianaro zay mba tsy ho toy izany fiainanay. Vavak'izay ho an'ny reny mpianakaviana rehetra, fa nahatratra zao fety ny reny zao izy ireo, marina fa ny vahiny tany ampitan-dranomasina tany no namorona izany fety izany, fa ny reny kosa tsy ny fironon'izaniza fa fanomezana avy aminao Andriamanitra ho arariny. Raha hoentina hambavaka izy ireo ka dia entina hiambavaka, fa hahery, hatanjaka, feno fahasalamana ary ho afaka mikarakara ny ankohonany amin'ny fitiavana anao Andriamanitra. Tompo, raha misy reny mpianakaviana mijaly any satria maditra vady maditra zanaka, dia amindra fo amin'izany ankohonany zany ianao ka amerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ampaherezo zany reny malala zany. Tompo, raha misy reny mpianakaviana mijaly any satria tsy mba misy zanaka miahy na dia niteraka azy, Tompo, vavaka aminao zay, ampaherezo izany reny mpianakaviana malala anao zany. Raha misy reny mpianakaviana mizaka ny mafy any no nataon'ny fianakaviana no izy tsy mba mananjanaka, Tompo, jereo zany reny mpianakaviana malala anao zany fa ianao tia azy, mihoatra noho izay mety ho fitiavan'ny vady, mety ho izay fitiavan'ny reny, fitiavan'ny zanaka. Andriamanitra pia ny ondronao ianao, fa dia miahy izany ondronao malala anao zany. Vavaka aminao zay ho an'ny ankohonanay. Tompo malalanay io, tsy miafina aminao zay miseho anatin'ny ankohonana, misy ny miadiady, misy koa anefa ny mifankaty fatratra saingy misy fakapanahy avy amin'ilay ratsy, misy ny olana ao anatin'ny ankohonana, ny tsy mananasa, ny manana olana samihafa eo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Jesosy malalanay io, vavak'izay mba jereo zany ankohonana malala zany, fa tena olonao reny ka tsy njovy ny voahosotrao. Toy izany koa Tompo, vavak'izay ho an'izay mijaly fadiranovana enjena noho ny fitoriana ny filazantsara, mampaherezinao ny mpanomponao Tompo, ary tonga eo atsofiny ny teninao manao hoe aza matahotra fa mombanao
maro no momba anao ny momba azy. Jesosy malalana eo matoky anao zahay fa ireny mpanomponao reny ianao. Toy izany koa raha misy marary ao amin'ny ankonana, indrindra fa raha reny mpianakaviana na ray mpianakaviana na zanaka malala na ray aman-dreny ho tratry ny aretina sy ny tsy fahasalamana, vavaka ho azy ireo zahay amin'ilay finoana voatsinampy kely anananay mba hamindra ny tendrombohitra ianao ka ho sitrany reny. Ary na dia izay tsy sitra mpanafody aza fa lazain'ny dokotera hoe tsy sitrana intsony io fa miandra ny fahafatesana, dia sitranonao reny tompo ary ho zava-mahagaga nataonao tamin'ny alalan'ny fanahinao tao amin'ny fiainan'ny ankonanay izany. Vavaka aminao zay. Misy mpanomponao maro misy manokana manatrika izao fotoana izao. Misy anankiray tamin'ny maraina teo nitaraina fa sady tsy mpiara-mivavaka isan'andro eto aza, mandalo eto amin'ity fiangonana ity, taraina fa norobain'olona tany amin'ny faritany tany ary mangata-bavaka. Tompo, bavaka izay ho an'izany mpanomponao zany. Ianao mahalala ny marina rehetra ary ianao ampahery na ny ankonany na ny tenany. Tsy nizovinao fa mpanomponao izy. Ary ataonao mitodika aminao Andriamanitra fa tsy misy izay afaka miaro anay afa-tsy ianao rery ihany Tompo, fa izay arovanao dia tsy azo ny fahavalo tafiana. Izay arovanao na dia voatafiky ny fahavalo azy dia tsy maty. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly mpanomponao hoe potraka nefa tsy maty, verevitra nefa tsy mamoy fo, voageja manodidina nefa tsy tery. Vavaka ihany koa zahay ho an'ny tenanay, ho an'izay irin'ny fonay, ho an'izay katsahanay eto amin'izao fiainana izao, fa omeo anay izany Tompo. Fa misy zavatra manahirana anay indraindray, tsy azonay ny valim-bavaka mikasika izany. Ho hitanay fa tsy misy olona afaka ny hanome anay an'izany, fa ianao rery ihany no afaka manome anay izay tsy azon'ny olombelona omena azy, izay tsy heverin'ny olombelona fa azo omena, dia omenao Andriamanitra anay izany. Vavaka mangina zay anao izany vavaka amin'ny finoana izany. Ampaherezo ity fiangonanao ity mba ho salema vaovao izay hijaly sy vatiranovana, izay mianoka ao anatin'ny fahotana, izay manao ratsy rehetra fa iverinao aminao reny ka hosoloanao fo vaovao ny fony, dia eto no salemany ka ilamintsaina eto izy, ilamina fanahy eto izy, satria ato ianao. Vavaka aminao izay ho an'ny tetikasa ny fiangonana rehetra izay efa notononay teo anatrehanao. Vavaka aminao izay ho an'ny firenenay Tompo, jeo ny firenenay, jereo ny mahantra sy ny fadiranovana, tsy manak tafy, tsy manak hoanina, mitsinjovany reny mpanomponao reny ianao. Ary aseho fa misy Andriamanitra eto amin'ity firenena ity, dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia Andriamanitra ny malagasy, dia izay mino an' Jesosy Kristy zanakao. Raha ianao izay ny an-danitra, masinina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, teo anie ny sitraponao, ny ety an-tany ho takiny any an-danitra. Eo anan'io izay nasazy ao anay ary mamelany elokay, taky ny namelanay izy ny eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafany amin'ny ratsy, nao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Anterahan'ny Tompo amintsika aniazany.
Amin'izao alahady fetiny Reny izao dia tsara ny miarahaba ireo reny rehetra. Ny angatana ny ao amin'ny sekoly alahady anatanteraka izany. Dia mbola faly manantitra ny fiarabana antsika reny rehetra eto amin'ny fiangonana fitandremana Salema Vaovao 67ha izay avy ao amin'ny sampana sekoly alahady ary hiaraka eto ihany koa ny sampana eto amin'ny fiangonana aneo zany fiarabana ny reny isika eto amin'ny fitandreman'izany. Fantatritsika tsara tompoko fa izao andro izao dia nankalazaina eran'izao tontolo izao araka ny tenin'ny mpitandrina teo dia tsy ambanin'izany tsika kristianina. Koa dia faly miaraba mampahery antsika reny rehetra eto amin'ny fiangonana. Etiny dia miangavy ampanajahana antsika tsirairay eny akaikin'ny reny eny mba hiaraba azy reny tompoko zay rehetra reny dia arabaitsika sika zandry zanaka na olon-dehibe tsika ka misy reny eo akaikintsika dia teneny izy hoe arabaina ianao roneny fahasoavan'ny tompo ho aminao. Misaotra antsika faly ny reny mino fa faly amin'izao fety natokana hahatsiarovana ny reny izao. Fantatritsika fa tsy nisy tsika rehetra izao raha tsy nisy ny reny.
tsy nisy tsika raha tsy nisy ny reny a koa dia mendrika nyzany andro natokana ho azy zany a izao ataontsika izao. Maro ny anjaikitry ny reny a mangataka ny sampana sekoly alahady miekika izy anankiray a maky tononkalo ety aloha tahaka ny fanaontsika ilay efa voatendro amin'izany. Maro ny andraikitry ny reny ho iaho teo a ao amin'ny tokantrano indrindrandrindra fa koa maro ny andraikitry ny reny a na amin'ny fiarahamonina na amin'ny firenentsika na eto am-piangonana manana andraikitra reny a amin'ny mahareny azy a ka dia mendrika ihany koa ankalazaina sy pahirezina. Tenin'Andriamanitra izay atolotry ny mpianatra sekoly alahady ary iraisan'ny sampana ihany koa ho antsika reny a amin'ity androandroany ity dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko 7:7 manomboka amin'ny 1b sy 2 manao hoe aza miatahotra ianao fa efa nanavitra anao ay ianao, raha mitany rano ianao dia ombanao ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Aiza le ankizy voatendry? Misy anankiray? Misy tononkalo atolotry ny sampana sekoly alahady atsika reny ary mandritra izany famakiny zany dia hitsangantsika zanaka izara ny tononkalo an'izay reny rehetra. Arahaba ry lahy nasoaviny ny tompo mombanao, rineny malala mamy dia mamy, jiro sy kintany mamiratra trany, masoandro sy volana feno manana, loharano-tsoa mizara fahasoavana. Raha vao nifoha aho anio maraina, ny tsikitsikinao no nampitsanganay malaina. Na dia namisavisa tetika aho fa anao ny ditraditrako, vonina tsara indray fa ilay hevitrao ny sitrako. Raha ilay izao niady ka nivoaka tamin'ny ratra, ianao rineny ny tsy mba nandatsa. To tsy mba hitanao ny fahalemeko, vitako foana ho ianao ny vokatra ho avy nojereko. Ny tena lehibe indrindra ka tsy ho adinoiko, ianao no namboly ilay finoana tsara tato am-poko. Ianao rineny ilay nanambara ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ka ny heriny sy ny fahefany no nandreseko ity izao tontolo izao ity. Nantsonao foana koa ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra mba ho fefiaro ahy tsy hitrotra na hisavoan-danitra. Misaotra neny tamin'ireo anatranatra nataonao, na lehibe aho na antitra dia ho raiketiko ao am-poko ao. Ho an'ilay tsy toto fanjakana mandrakizay aneny dera sy ny laza ary ny voninahitra lehibe, fa ho an'ireny rehetra ny fiadanana sy fifaliana tsy misy fetra. Amen. Mpanoratra Marie-Jo Randriambololona, mpampianatra sekoly alahady kilasy voalohany. Isika fiangonana dia manana reny maromaro eto amin'ny fiangonana. Angatahana mba hiakatra ety amin'ny alitara tompoko, angatahana mpanajana ireto reny reto satria misy fanomezana omen'ny zanantsika, zanaky ny sekoly alahady, zanaky ny fiangonana sampana ho atsika. Angatahana mpanajana tompoko. Ireny ramatoa vadin'ny président synodaly, ny renitsika ramatoa vadin'ny mpitandrina Roger, ny renitsika ramatoa vadina velan'ny mpitandrina Roberto, ny reny mpitandrina Mpisandrara, ny reny zokiolona angatahana hiakatra ety tompoko azafady ilay olona voatonona, ny reny zokiolona mama Razana Draso, ny diakona mpiany sekoly alahady, ny faran'izay tsikely dia ny reniny sekoly alahady dia ny filoha ny zany sampana izany. Angatahana hiakatra tompoko. Anganatahana hiakatra ihany koa ireo ankizy izay voatokana ho amin'izany hanolotra ny fanomezana.
ia dia anolotra n'izany fanomezana izany ny sampana tsirairay sy ny mpianatra sekoly alahady ny sampana firaisan'ny sampana vokovoko manga sekoly alahady ny ariela sekoly alahady zanaka ny tany ketsa Dorcas Sampati fondrana fototra laika mpampianatra sy mpanabe ny SLK ny fikambanany mpiasa fahasalamana ny tokopira Maitomlala ny AFF ny STK fikambanany mpitoroteny sy ny katekista ny firalahin'ny dekona sy ny lolona ny ray aman-dreny mpitandrina dia isaorantsika Andriamanitra na vitan'izay fotoan'izay tsika ny ray aman-dreny mitandrina dia anana anjara fitenenana anamarika kely fotsiny avy ao amin'ny sampana sekoly alahady fa androany no izarana mofonamy ho an'izay manana bie voankajo amin'izany eo an-tokotany ao aorinan'ny fiangonana dia misy an'izay gatao na mofomamy avy amin'ny sekoly alahady izay. misaotra n'Andriamanitra tsika ary avana malala nomen'Andriamanitra n'izao fotoan'izao araka ny fahalazaiko hoe ny fetiny reny dia ny vazaha no namorona azy fa tsy tsika malagasy akory fa ny reny tsy ny foron'ny vazaha akory fa ny reny dia nomen'Andriamanitra tsika misaotra azy tsika raha mbola manandray aman-dreny manandreny eto amin'ny fiangonana maro izy ireo ny tonontononona teo ary dia isaorantsika n'Andriamanitra zany fa hafa ihany ny misy reny hafa ihany raha mbola eo mama na ineny na i mama zay itsotsika azy efa rena roa teto ihany ny lazako hoe ary marina ny ty lazaiko ty rehefa tsy eo ineny dia tonga eny ambony fandriana ny sio na ny zinga tsy hita mibakiraro ny ramose ary tara ny ankizy mankany am-pianarana
fa hafa ihanina mbola eo neny raha eo azy dada ary zay ka mba mahatonga ny anay maivamaivana amin'ny fetinay raha eo azy dada tsy mahavita inona loatra fa manome volana manome zavatra zay ny tena ataony dada dia miarahaba antsika reny rehetra teo amin'ny fiangonana ohatra ny reo teo efa narabaina teto reo raha teo a arabaina natratra ny fetiny reny a vavaka ho anareo mba hoela velona ianareo ary ho an'izay mbola andalany mahareny mpianakaviana dia ho tody somatsara ao amin'izany akany mahareny mpianakaviana zany ianareo ry zanaky malala isany miraro soa mba tsy hisy hobangany reny a raha avindray ny taona tahaka izao dia mbola tsika mianakavy zao ihany ny fampiaraba eto amin'ny fiangonana aloha mba hovaintsika kely mahazatra hony teto amin'ity fiangonana ity dia hoe rehefa vita ny tahaka izao dia misy anankiray amin'izy ireo miteny misaotra fa mba hoteneny koa zany zareo hoe amin'ny anay iray a dia nareo indray no miteny nareo no misaotra fa izahay no isaotro zao a za manokana dia misaotra antsika fiangonana fantatra efa fanao ny fiangonana maro zany ary fanaontsika eto a fanao ny fiangonana tany amin'izay nisy anay a fanao ny fiangonana tany amin'izay nisy anareo tany aloha fa zavatra tsara zany ary fianarana tsara zany hoe mahalala fa misy reny mpianakaviana misy reny eo amin'ny fiangonana misy reny eo amin'ny fianakaviana ary miaraba ny reny renyreny tsy dia hoe inona loatra kory no azontsika homena azy reny fa raha ny marina zay zavatra kely mety ataontsika anaty valopina omentsika valeur be ary izy misy zao any fianakaviana nahavita mety misy zany nahavita hoe nanome fiara ho an'ny reny fiara vaovao vao nalaina tany amin'ny sikama na tany materoto fa avitinina moa zany raha tsy eo andriamanitra raha tsy endry ny reny misaotra an'andriamanitra tsika fa manana ny reto reny reto a reny manana an'andriamanitra ary hitantsika ny ovabolana fahatelopolo le hoe iza ny mahita vehivavy tsara ny mahatsara ny vehivavy a tsy hoe ny bikany na ny endriny ary mba teneniko nareo tovolahy mbola vanambady zany mahatsara ny vehivavy a ilaina ihany ny bikany mety ilaina ny endrika fa ny tena mahatsara ny vehivavy dia zao ny olona matahotra an'andriamanitra zany ny tena vehivavy tsara ary azo alaina vady ny aloha zany matonga anakan'io dia matahotra an'andriamanitra io ak'izany koa ny pastera sasany a ny pastera rehetra ka dia mirara ny sory avana malala tompo mba tsika zay nataontsika ho an'ireo dia toy ny nataontsika ho an'ny tompo ary dia hovalian'andriamanitra avy zato eny zany a misaotra nareo sekola lady manokana zay nanokana fotoana nanokana etsika azahoana manao zany fetiny reny rehetra izany a tsagnana ary sika ray mpianakaviana zanaka vavy na zanaka lahy mbola tsy reny mpianakaviana tsangantsika zao a hivavaka ho azy ireo a zay no amarana antsika ty fotoana ity ry tompo o misaotra anao zay fa nanome an'izao fotoana zao ianao a ampatsehivana anay fa tsy tonga ho azy teto ambonin'ny tany zay fa nisy reny ary ny reny dia fanomezana avy aminao fa tsy fanomezana avy amin'ny vahiny akory ny fetin'ny reny dia ararotinay hifaliana miaraka amin'izy ireo fanomezanay fifaliana azy na dia andro sy ora vitsymonja azy fantatrao mantsy fa noho ny fitiavana ao am-poniny reny noho ny fitiavana zay mivaivay ao am-ponina ho an'ny vadiny na ho an'ny zanany na ho an'ny ankonany dia tsy nisy reny tsy nandrotsaka ny ranomasony ary matetika aza dia ranomaso no narotsaka matetika teo amin'ny fiainan'izy reny betsaka ny reny marary noho izany betsaka ny reny zay mitanondrika fa androany kosa napitraka azy ireo ianao ka niaraba ao reto reny malala zay pitarika ny fiangonanao anompo an'andriamanitra ireto ary ao ny reny mpianakaviana rehetra teto amin'ny fiangonana efa nentinay ambavaka izy ireo tao amin'ny vavaka fangatahana fa amafisina entona ny vavaka nataonay ry tompo ao bata io hoe mba ho ela velona anana fahendreny anana fifaliana renyreny malalanay reny toy izany koa reto manomponao zay tsy nahalala asasarana tsy nahalala ny lanjan'ny vola mankarena ny fotoana fa manolotra manome mahatsiaro ho valinao avy zato eny zany nataony mpanomponao zany fa tsy nataony ho an'olona zany fa nataony ho an'andriamanitra ko dia misaotra anao zay misaotra indrindra tompo dia raina ny voninahitra ao andriamanitra ary
ho reny matahotra anao na reny rehetra atao amin'ity fiangonana ity. Ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay fivavahana eto zany. Amen. Mipetrakantsika ya dia mba vetambavaka ny dia maso mipetraka amin'izay nareo reny malala fa efa vitako ny fisaorana farana kanefa dia ifampiarabany indray amin'ny anaran'ny tompo miaraba antsika rehetra mpianakavy ny finoana zanaka malala ao amin'ny tompo mpiara-miasa mahatratra indray zao fotoana izao ary mifandray tanana amin'ny anaran'ny tompo no ny amin'ity asa fanompona masina izay notanterahany ho antsika ity araba fa nisy fotoantsika tsy niona teto nandritra ny alady anankiray ny fitoriana filazantsara moa ary ho an'ny tenako manokana dia zany no voady efa natao fa tsy anao zava-dehibe ny aina mihoatra no fitoriana filazantsara ary manomboka eto Jerosalema jodi Samaria ka hatrany am-parantany raha mbola misy koa zavatra azo atao sy antson'Andriamanitra naizanaiza dia mandeha ny mpitandrina ary naizanaiza iantsony. Misy olona miteny ihany tamiko hoe ianao ve dia tena saha zany tokoa za dia sa tokoa noho ny amin'ny tompo fa naizanaiza iantson'Andriamanitra ary na raha pitso ary ahatsony ray hoe miala eto fa makany amin'ny fiangonana hafa dia mandehako raha zany ny sitrapon'Andriamanitra tompoko dia zany nefa voady natao teo anatren'Andriamanitra ka dia miaraba antsika mianakavy ny eona somatsara ratsy ny lalana tany fianaratsoana nahirana ny lalana nahirana ihany koa ny atsika fa ny fitoriana filazantsara dia tsy maintsy tanterahana izany nanao conférence mikasika ny franc-maçonnerie tany amin'ny soladaparitany ny mahatsiatra soa zay ny soladaparitany no nanasahako efa ela dia ela izy io mbola tsy voasoratra akory ilay boky hoe mivavaka amin'izany franc-maçon no efa nisy an'izany programme zany ary dia rehefa nikena teo anatren'Andriamanitra moa dia tanterahana izany asa masina izany. Misaotra antsika rehetra tamin'izay ny fampahirezana teto ary dia miaraba sy mirarosoan'ny mainty milaly zay nanana alahady tamin'izay alahady zay fa ny mpitandrina tsy teo fa Andriamanitra teo mandrakariva ary mampahery antsika satria tsy ny mpitandrina akory ny tompon'ny fiangonana fa n'Andriamanitra ny fiangonana ka dia mahireza ry havana malala dia toy izany koa no isaorako antsika mianakavy satria ity no alahady voalohany ray ny eo antsika taorianany etsika ho an'ny tsangam-bato izay nataontsika teny am-pitsangatsanganana dia manolotra ny fisaorana sy ny fankasitahana antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara natratra teo amin'ny 5 millions d'ariary mahery kely eo ny azontsika nandritra n'izany etsika ho an'ny tsangam-bato zany ary dia kasitahantsika ny tompo zany fa tena nanao tokoa sika ary nanao zavatra ho an'ny tompo fa tsy toy ny ho an'olona akory kanefa ihany koa dia ho an'olona ho an'ny mpanompon'Andriamanitra no hanaovantsika an'izany amin'ny fitiavana izay ataontsika dia ataontsika amin'ny fitiavana makasitraka ry havana malala tamin'izay vitantsika sy nataontsika ary mbola hataontsika ny amin'izany tsangam-bato izany satria fantatro fa ao am-pontsika ny fitiavana an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanany ary ny fanahy masina dia makasitraka ry havana. Ny fahatelo moa dia akatoko mifandraisana rehefa avy eo ka dia antsona ny mpandray fanasany tompo rehetra mba hiara amin'izany sika anomam-panahy sy mba hiainy koa ny information ny anao koa ny fanapahan-kevitra samy hafa mikasika ny fiainan'ny fiangonana ho voninahitr'Andriamanitra dia mahireza ry havana malala ary mangatsitsika ny andro aviavy ny orana nefa fetin'ny Reny malaza dia malaza dia andehantsika hanao indray ny hika fanaontsika hoe zay kelikely ery dia aoka izy hika hoe tsy mbola mahery zany tsy mbola hitako mihitsy nyetsika amin'ny plafond zay kelikely ery izy dia aoka hika hoe zay tena mahery tsika atao Salema Vaovao satria ny tompo mampahery antsika mahereza ry havana.
dia mbola fahalamiarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompondray amin'izao alahady farany volana izao kanefa dia alahady manokana ihany koa iarabana ny reny rehetra tsy da izay teny anambarana ny fisaorana anareo reny raha ny zavatra ataonareo amin'ny vady amin'ny zanaka arak'izay ambarak'izay hoe tsy misy teny azo ambara amin'ny fisaorana anareo fa makasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanareo ny tompo ane mamaly fity anareo marina fa na dia eo aza ny fanomezana kely izay atolotry ny vady ny zanaka mety misy nanolotra an'izany mety misy manolotra ao zao mety misy reny nahazo kiraro misy talent ohatra an'izany kanefa mety hoe kiraro indraindray mety ampianjeran'le reny indray ary reny fa ny irariana dia raha misy talent avoavo moa le izy ny irariana fotsiny dia ngany mba ho avoavo ohatran'ireny ny fiainam-panahintsika mba avoavo ohatran'ireny ny fitiavantsika dia izay no firariana ho antsika reny amin'izao alahady izao. Misy lay bie izay fiarahana amin'ny fiaraha-misakafo fanomanana ny jobily fisotrondronon'ny ramatoa dokotera Ravalomanana Charlotte izay mpitandrina sady mpampianatra ao amin'ny faculté atao amin'ny 12 Jona izy io any amin'ny Krypton Ambomalaza fandraisana anjarany izy io 40,000 ariary dia anankiroa ny anjara biatsika amin'izy io reny bia reny efa nazavaiko hatrany moa hoe reny moa tsy afaka verina fa tsy maintsy raisitsika fiangonana reny raha misy afaka mandray anjara mety hoe tsy afaka mividy azy manontolo fa mba hoe tia mba misy fandraisana anjara dia raisina ampitiavana izany tahaka an'izany koa misy ny fiaraha-misakafo izay an'ny synodam-paritany indray izy tia sekoly FJKM Ambohidratrimo izay sekoly FJKM synodam-paritany moa izy io tanterahana eny amin'ny espasina Ambinitsoa izy io dia 20 taona nilay talehan'ny sekoly ao amin'io FJKM Ambohidratrimo io amin'ny 12 Jona ihany koa izy io tanterahana dia misy ny anjara biatsika koa amin'izany 30,000 ariary indray ny ray efatra ny anjarantsika ao dia tahaka ny nambarako teo raha misy afaka mandray anjara raisina ampitiavana avokoa isika. Filazana manjo amin'ny finoana fanantenana fitsanganana tena maty no ampandrenesinay anareo ny ava-malalanay Andriambololona Alain Mamy Oldine nodomandry tamin'ny alahady lasa teo rehefa nivahiny 13 taona teto an-tany ny rafozany no eto amintsika madame veuve Rasonandrasana Pelasinina ny nofiny dia efa voalevina teny amin'ny fasandrazany teny Ambohitsimeloka Ambohimanambola tamin'ny alarobia lasa teo. Tamin'ny alahady teo dia nankalaza ny alahady ny mainty milala isika dia manao fisaorana ho antsika fiangonana izy ireo misaotra ny fiangonana ray manontolo ny antoko-pira mainty milala tamin'ny fanotronana tamin'ny alahady. Andriamanitra be fitiavana hitahiry izay soa rehetra nataonareo. Amin'ny sabotsy zao no fivoriana mahazatra tanterahan'ny olona sy ray aman-dreny amin'ny roa sasany. Rehefa mirava ny Fanompoam-pivavahana sy ny fanomanam-panahary avy eo dia mba mivory avokoa ny braony sampana sy fikambanana rehetra. Braony sampana sy fikambanana rehetra mijanona mivory avokoa ianareo. Ny mofomamy sekoly alahady moa efa nolazainy teo afaka alaina rehefa avy eo an'izay manana tapakila ho amin'izany. Ny sampana fifoazana raha riva amin'ny 5 mitony fianaran-kira ny hira faneva ho an'ny sampana fifoazana rehetra zany io atsona avokoa isika rehetra tahaka ny tamin'ny heriny. Ny tany ketsa moa hitatsika fa tsy eo izy lasany Ambohitrangano izy any amin'ny pasteur Iadja nasaina dia efa omaly nandeha omaly sy androany zany izy ireo miverina raha riva satria voka-dehibe sekoly alahady any amin'izany fiangonana izany hoentitsika mbavaka reny zanatsika ireny. Ny vokivokomanga raha riva miditra amin'ny 3 mianatrira vokivokomanga mianatrira raha riva amin'ny 3 atsona ihany koa
ny mpanao tantara rehetra. Ny fivoriana ara-potoanan'ny mpampianatra sy mpanabe dia amin'ny lahady fandraisana tahaka ny fanao mahazatra aorianan'ny fandraisana. Dia misy lohahevitra amin'izy io, ny lohahevitra amin'izy io dia hoe meo vehivavy vanona mba hanamboarana firenena vanona. Dia manasa atsika ao anatin'izay mpikambana mpampianatra sy mpanabe izay mba hiatrika an'izay lohahevitra izay ao anatin'ny fivoriana io. Araka ny fanambara teo dia misy ny fivoriana mpanay fandraisan'ny tompo sy ny fanomanam-panahy rehefa avy eo. Efa nanomboka omaly ny fiofanana mahakasika amin'ilay hoe mamangy namana izay fandaharan'ny fiangonana izy io. Dia mba azavaiko kely fotsiny tsy le mamangy namana no azavaiko fa lay miofana ao anatin'izy io satria indraindray misy diso misy olona tsy mahalala hoe tokony hiofana izy. Ny fikambanana mpitoroteny sy katekista dia ny mpiandry fa omaly zany misy diso eritreritra hoe zay tsy mpitoroteny sy katekista fa mpiandry. Fa ny mpiandry rehetrarehetra ao anatin'io mpitoroteny sy katekista. Ny mpitoroteny sy katekista ary ny fikambanan'ny mpitoroteny sy katekista aza dia raha vao miditra sefaly ianao na asetela na taona voalohana faharoa dia efa ao anatin'izay fikambanan'ny mpitoroteny sy katekista izay. Averiko zany ny fikambanana mpitoroteny sy katekista, ny mpiandry rehetra, ny birao ny sampana dia ny vakiparitra. Rehefa tsy eo ilay birao ny sampana dia mampandefa soliteny ianareo na roa na telo tsara maromaro ao anatin'izay solitena ny sampana izay. Ireo zany no miatrika ny fiofanana io. Efa nanomboka omaly izy io dia mbola mitohy amin'ny sabotsy 4 jona amin'ny 4 sasany. Amin'ny sabotsy amin'ny 4 jona amin'ny 4 sasany zany ny fotoana fiofanana manaraka. Misy naheno tsara tsika teo namarana ny ray aman-dreny mpitandrina ny toroteny hoe poiziny ianao sa fanafody. Poiziny ianao sa fanafody. Misy boky tia navoaka ny ray aman-dreny mpitandrina izay mifandraika amin'izay ihany koa hoe misy ve ny jiolaam-piangonana. Misy ve ny jiolaam-piangonana. Aza maika any amin'ny maly ao ambavana hoe iahany zany na iahany zany. Aza maika manondro olona. Fa misy boky izay miteny hoe soratan'ny mpitandrina izay fantatsika tsara ary ianao mba ahoana. Ametraha fanontaniana amin'ny tenanao ary ianao mba ahoana fa aza maika manondro olona. Manentana antsika tsara ty boky ty ho fantatsika efa namaky ilaina ny mandiny tena atao anatin'ny fiangonana. Isika tompona andraikitra rehetrarehetra dekona manomboka any birao sampana na izay birao mpiangonana tsara ty boky ty. Ahafahantsika mamantatra ny tenantsika. Aza tonga dia manamary tena hoe tsy za zany. Aleo mahafantatra dia manintsy tena. Dia izay manamary tena kanefa hay tena izy. Manentana antsika tsara ty boky ty. Misy ve ny jiolaam-piangonana mametra tena, mametra mpanontaniantsika. Sao dia mbaza sady sekretera-piangonana ny jiolaam-piangonana. Fa sao dia sady dekona ny jiolaam-piangonana. Sao dia sady atoko-pihira ny jiolaam-piangonana. 3,000 ariary no vidin'izany boky zany. Manasa antsika mba hividy azy. Nareo tsy manahirana mividy an'itony boky tony. Satria hoe sao dia mba izy dia aleo tsy mividy ka. Sao dia tratra ao fa izay teneniko izay hoe aleo mahafantatra. Anitsinao ny tenanao dia izay manamary tena fotsiny hoe tsy izy fa za tsy hividy. Eny ary. Mino fa maro isika no andray anjara amin'izany boky izany. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao misaotra an'i Jehovah lalandava aho noho ny famindram-polo lehibe ka nanomezany tombonandro. Manolotra vola 30,000 ariary, manom-pitandrina 10,000 ariary, ramatoa telo mianaka 10,000 ariary, sapana fifoazana 10,000 ariary. Mangataka vavaka hira 20 ao amin'ny FJKM mba ny andininy voalohany sy ny fahatelo ary ny fahaefatra
ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ya azafady indrindra angataka fitenenana ho ny arela. Mbola fifaliana ho anay antoko-pirariela ny miarahaba antsika rehetra ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Miarahaba ny reny rehetra ihany koa ny amin'izao fetiny reny zao, tsy manana zavatra omeny zay fa manonona tonimbavaka ho anareo ary mivavaka ho anareo fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanany fitahinany anjaka ho tokantranonareo tsirairay avy. Ny joroko eto dia momba n'ilay antsakira mofomamy izay ho tanterahanay amin'ny 12 jona ho avy izao. Efa miparitaka any ny tapakila R1,000 ny fandraisana anjara amin'izany. Akoatra ny aim-panahy izay mety ho azonao satria araka ny mahatoko-pirariela azy zay dia mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Tsy hanao spektakla akory izahay fa tena hoe le fitoriana ny filazantsara zay izay no ezanay voalohany. Fa na izany aza nefa araky ny fanaonay isa-taona, indrindrandrindra moa fankalazana ny 520 taona ny antoko-pirariela amin'ity taona ity ary amin'ny 12 jona 2024 no ivon'ny fankalazana. Dia zao araka ny teny faneva izay nisafidianay dia hoe mba ho fiderana ny voninahiny izahay. Manentana antsika mba ho tonga maro fa tsy handiso fanantenananao zay fa hanovo herim-panahy vaovao indray ianao amin'izany antsakira izay tanterana izany. Anao arak'izay mendrika ny voninahitr'Andriamanitra araka le teny faneva izay nisafidianay teo hoe ho fiderana ny voninahiny. Mariana eto moa araky ny voalazako foana fa maro ny toerana tokony ny eritreretinay anaovana an'le izy. Tany amin'ny Palais des Sports, tany amin'ny CCSK, tany amin'ny CCI Vato. Fa nefa tsy mora ny manao zavatra. Dia manaiky izay fa izany ny fandaran'Andriamanitra aloha amin'ity taona ity, fa miezaka kosa zay anao tsaratsara hatrany. Ivoaka amin'io fotoana io koa ny rakitsary sy ny rakkira fankalazana ny 520 taona. R1,000 koa ny vidin'izy io, dia efa entanina sady ianao fa sady ho voky ianao ara-nofo no voky ianao ara-panahy. Ihinana gâteau ianao ary hanovo herim-panahy vaovao indray amin'ny antsakira izay ho tanterahana izany. Dia mino sy matoky zay fa ho avy ianareo hanotrina anay ary ho feno tahaka izao ny fiangonana. Tsy maninona fa 300 eo ihany ny 700 ny tapakila namidinay, fa afaka miditra ianao na dia tsy manana tapakila aza manovo herim-panahy amin'izany antsakira izay tanterahana izany. Dia mino sy matoky izay tompo fa hery lehibe ho anay ny fanotronanareo ary ny fanohananareo amin'ny asa izay tanterahanay indrindrandrindra manana didy sy andraikitra lehibe izay antoko-pirariela amin'ity taona ity amin'ny mahakalaza ny jobily izany amin'ny tsangambato izay atolotra ihan'ny fiangonana. Dia mino sy matoky izay tompo fa ho avy betsaka ianareo hanohana anay amin'ny asa izay tanterahanay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
ry Tompo Andriamanitra eo, tsaronay tokoa ny soa izay ataonao eo amin'ny fiainanay, na izay tsapanay, na izay tsy tsapanay nefa ivelomanay isan'andro. Avy aminao avokoa ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana, ny tompon'androm-pahavelomana, ny antom-pahavelomanay, ny maha-kristianina anay, ny maha-mpanomponao anay. Koa indreto izay misaotra anao, miara-miombom-bavaka, miara-misaotra ary mankalaza ny anaranao miaraka amin'ny mpanomponao izay nanolotra rakom-pisaorana ho anao teo. Misaotra Tompo, satria ny tananao dia tsy fohy fa mahavonjy. Izahay indraindray no manadino anao, fa ianao dia tsy mitsahatra mandrotsaka ny fahasoavanao sy ny fitahiana aminay isan'andro. Koa izany indrindra Tompo, no ankasitrahana ianao miaraka amin'ny mpanomponao. Tompo, ianao no tompon'ny zavatra rehetra, ianao no antony fahavelomanay, ary raha ny tianao aminay dia ny hanompo anao, satria izany no maha-olona no arinao anay. Ankehitr'izay Tompo, dia mivavaka ho an'ny mpanomponao, ianao no omba azy mandrakariva. Raha tojolan'izy Tompo dia jereo manokana. Raha tojo tsy fahasalamana, ianao Jesosy Kristy, ilay efa nitondra ny rofinay, nitondra ny aretanay teo ambony hazo fijaliana, no angatahanay amin'ny hatrany ny fahasalamana, ny hery sy tanjaka an'izany mpanomponao izany. Ianao no ampijoro azy ho tena mpanompo vahavolombelonao, hijoro vahavolombelonao eo anivon'ny manodidina, na ny amin'ny toeram-piasana misy azy, eo amin'ny sehatra rehetra izay misy azy. Tompo, ankehitriny koa izay dia mivavaka ho aminay tsiraray avy ireto. Hafa Tompo ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, koa jereo manokana ireo mpanomponao izay miandrandra valim-bavaka avy aminao. Amaly mivavaka ireny tsiraray avy ianao Tompo, satria manan-karem-pahasoavana omenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary no isaoranay, sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Izao ry havana dia andehana vao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika.
Andetsanga sika n'olitra nirakitra. Ny hira faefatra andiny faefatra no ataontsika. Raisoa amin'ny finoana ny tsotrano izay atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ry ilay malala indrindra, fiadanana ny eo anao, mahereza, eny mahereza. Amen. Ipetraka amin'ny fiangonana hivavaka mangina. Man'Andriamanitra iray ihany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia miangavy antsika mpanefana Tompo zany mba hijanona ao ny akatoko fanaisana moa sy ny fanomanam-panahy. Fanomanam-panahy dia manana lanjany lehibe eo amin'ny fiangonana tompoko. Dia aoka hijanontsika hanomana fanahy zay vao mandray fanasan'ny Tompo.